Manolotra ny arahaba ho antsika tsirairay indray izay avy eto amin'ny météo Madagasikara amin'izao alina alakamisy fa 7 volana martsa 2024 izao mahakasika ilay rivo-doza ENAO dia nanafaingana ny diany izy ka nivoaka an-dranomasina tamin'ny 10 alina teo amin'ny commune Maroaloka district Anambovimbe faritra Androy izany ary manohy ny diany mianatsimo Atsinanana. Raha ny hafainganam-pandihany dia mahatratra 70 km isan'ora amin'ny rivotra 520 km isan'ora ary ny tafiotra dia mahatratra 70 km isan'ora. Araka izany dia mbola manan-kery hatrany aloha izany ny filazana loza ho an'ireo faritra na voaraizany teo aloha dia filazana loza miloko manga ho an'ny faritra Alaotra Mangoro Atsinanana ary ny faritany Antananarivo teo aloha ny faritra Amoronmany Aotomatsiatra ary Vatovavy Fitovinany. Mbola voatazona ihany kosa ny filazana loza miloko mena na loza miatra ho an'ny faritra Iorombe Atsimo Atsinanana Anosy Androy Atsimo Andrefana ankoatran'ny district ny Morombe sy Toliara voalohany sy faharoa. Dia izay indray mahakasika ny rivo-doza ENAO fa manasana hatrany izay tsy saraka aminay avy eto amin'ny sampana famantarana ny toetry ny andro. Mandra-peo indray tompoko.